rehefa tsy nareo fotsiny a no nitory azy dia milamina nke zahay zay ihany tiako fantatra. Fa raha izahay dia maninona? Dia zahay dia mbola antahinao anahy tapaka amin'ny fihavana tsy Fa mingavy anao aloha aza mitaditady anatsona any amin'ny birao monsieur Ihaja. Raha tsy izany dia be lehibe ny zavatra hopotika mialohan'ny fotoana. Tokony mora ihany ange io raha mba manaiky ny fanohana amintsika mialy e. Efa fantatsika amin'ny pozisiony. Miasa ny mametra azy any. Natao ohatran'ny mafy ny dadanareo iny a ny mamanao. Dia inona ny antony? Tsy azonao an-tsaina mihitsy ve hoe inona tsy mampifankahazo ny tonton Ihaja sy ny dadanareo? Zanako tsy foiky afamafy anandra tiako foana ny zanako nata. tena ilahy bandy kendrina tsy isy saina ny amresaka marazany lahy. Tiana zao nampireseresahany olona ny latany dia ny ravana koa tia mariazy mihainy vavan'olona fotsiny lahy bandy dondrina. Za aloha problème hafa mihitsy zany tonton fa avy niaraka tamin'ny fary ianao dia mbola niarahanao koa miray zay raha vavy. Karakara tsara ny fahatongavany aty e. Tsy maintsy ataonay izay ka hoentinay aty ilay izy miaraka marika Joela. Joela manko ilay vehivavy nahitana an'ilay boky. Ohatrany tsy marina ny zavatra nilazainao rehetrarehetra teo. Hatramin'ny viana koa ianao teny lasa mpiandresaka. Tena niandresaka mihitsy ina satria ianao nge ohatrany tsy amin'ny forme mihitsy ianao tato ato. Dia sao dia atahorako hoe sao dia miteniteny foana. Pas de principe. Zafady fa saika mba hiresaka kely aminao raha mba me. Maninona kely raha mba manao zaka kely indria andionana ny lohany. Lohany iza? Ilay dia koa mahazo lohany tsata fa inona e? Tsy tiako mihitsy izy verina nikala prinsiany. Tsy efa azotsika alaina amin'izay ve le mandada reny marika sy Joela any amin'ny tribonaly ahafahana manao vide recherche ny tralahy. Manaraka anay ianao zao marika. Marika, allô? Marika! Tsy mahatiko ny telefona ilay bandy. Azonay aloha. Joela!
Allô? Je suis là. Je suis là. Ahoana sa tsisy mandeha ny téléphone nandeha akizy. Allô? Manaja anao grand maître? Eny tompo? Tena sura ka? Tena hitan'zareo le boky? Eny tompo? Eny ary tompo? Mialatsiny aloha monsieur rahatria mahamariningela anao zay satria raha-malala fa voavontonam-pahoriana mihitsy ianao. Tsisy tsy mihitsy ka matotonga eto ianareo dia tena zavatra important no atokavanareo e. Eny ary fa miangavy anao zay raha misy olona mitohy ahianao lavandoza na koa misy zavatra mety ho fantatrao satria araka ny fanadihadiana nataonay dia misy ifandraisany daholo ny nitifirana ny tsanta sy ny famononany monsieur Donné izay olona taizanao tato any ary ny famononany natao zanakao mety misy azo anao ambara veny amin'izay. Raha ny tena izy aloha tsy misy olona ahiko koa fa raha ny mikasika ny tantara taloha sy ny fiarahako tamin'ny maître aja sy monsieur Hery dia azoko lazaina hoe fototry ny fianakaviana fambaofao ka azoko tantaraina aminareo le izy. Tsy maninona ka mety hanampiany anitatra ny fanadihadiana ary izay. Samy mpanao kung fu Wisa tao amin'ny temple Pierre Misael la izy ireo Iaja, Hery, farary miray tamin'ny fahatanyrano ary azo lazaina hoe fampiana mata sy masaka mihitsy tamin'ny fankazahoandreo. Ny fara moa zany no maman prince ka nisy boky zay boky sarobidy zay tao amin'ny temple dia tsy hita io boky io kanefa io boky io dia ahafahana mamoaka ny tsy ambarahatelo ny Hery miafina zany ary ahafahana ihany koa mahazo ny harena sy ny olana raha amin'ny tontolo akapobeany. Raha azoko tsara zany dia nety misy zavatra mila datsoko io boky io. Zay mihitsy zany hoe nenjeny grand maître zareo dia nitsoaka nandoso sady niafina tao amiko ka za raha teo koa moa nanana carrière-bato zay fa tsy nety mivoaka mihitsy le izy. Amin'ny fahalalako azy dia nampiasain-jareo ny voalasan'io boky io dia mivoaka le vato dia lasa nanambola be daholo zay rehetra. Dia ina ny idiran'izany amin'izao zavatra amin'izao zao? Rehefa nanomboka nanambola teo daholo zay rehetrarehetra dia nanomboka miverina fahatanyrana ihany koa le toetra zany. Dia tao koa le tsy fahampiana traikefa ka fahalalako azy lasa ohatrany hoe lasa nanaonao foana zany e.
satria tsy voahaja intsony a le zavatra azo tany amin'ny tampola fony nanao ny kung-fu. Satria lasa mivady hery sy fara. Zany hoe mivady zany hiaja sy miray a ka nefa niaraka tamin'ny hiaja ihany koa i fara na dia efa nanabady any hery ary dia fantatry hery fa zany tantara zany zany fantatry hery dia izay no netombohan'izao zava-misy zao. Dia taiza ho aiza tamin'izay nahafaty ny fara mamampirintsy ahy. Asa fa dia nanomboka tany dia sa fotofoto ny fiainana rehetra. Angamba mety tamin'ny fampiasana an'le boky iny ka nanjara mibahana amin'ny tsirairay ny tsy fankazona sy ny fifankahalana. Dia iny fara tamin'ny accident fara iny le izy. Fa tena accident ve raha ny fahalalanao azy? Tena accident aloha le izy. Fa zako aloha tsy tena hoe anamafy hoe ahoana na ahoana fa za tsy nanatry maso an'le accident. Fa na izany aza ny fahaverezan'le boky dia tena nisy fiantraikany be tamin'ny fiainan'ny ankizy satria tsy fantatra hoe izy koa tsy fantatra hoe izy tamin'izy ireo maka an'le boky ka le izy zany a na dia nanam-pikasana azy tsata anavady amin'ny prince dia nisy nitifitsy mino afa avy amin'le herin'le boky any na tonga azay dia torak'izay koa nisy nitifitra ihany koa i Donné. Fa raha tsy madiso ino moa tena asa monsieur Donné tato aminao? I Donné dia olana atokisanay be mihitsy irakiraka tato aminay izy ary azo lazainay fa kahazo apo mihitsy tamin'ny hiaja, hery, fara miray ary izy. Fa tato aminao izy ny tena nijanona ela nefa olona efa avy migadra koa izy iny. Ka nampigadra azy moa ve tsy aferana vanila nataonao ihany? Marina tokoa zany. Betsaka ny aferana nataoko. Rehefa maty fara dia nanambady an'ny Tina i hery. I Tina rehefa ny olona niara-niasa tamika ary nananako fahatoko isiny satria izy no miandraikitra ny fitantanam-bola atao amin'ny fanafana lafanilina. Zany hoe i Tina sy monsieur Donné zany tena mpiara-miasa akaiky? Mpiara-miasa akaiky tokoa ry zareo ary i Donné zany raha ny tena marimarina kokoa amin'ilay fahatokisana nananay taminy dia nivadika izy dia lasa ny ampahambola tokony ividianana entana. Izay nahatonga azy migadra iny. Tao ihany koa moa ny zavatra nataony tany momba ny zavatra nataony tany Sambava tany nisy etan'olona nahodiny ihany koa. Kanefa dia dia tana monsieur Donné zao ny hita tamin'ny basy ny tifirana ny santa. Nahoana ary no hoe ny taolina nahafaty an'i Donné nahafaty an'ny Nathan zanako e. Kanefa dia basy iray ihany no voalaza fa nitifirana azy ireo. Ka izany mihitsy mbola mafana anay meseratrema mahatonga ny ankety ohatr'izao. Fa hono ianao sy madame Tina nefa nifankatia. Eny areo tonga dia itsika hoe niaraka. Misy atony goavana mantsy mahatonga an'izay fanontaniana izay satria sy monsieur Donné ny tena niara-niasa akaiky tao. Eny
azo lazaina hoe miaraka anie zay fa za tsy midika hoe tinano nafaty amin'ny tany. Fa inona moa zany tena antony arovana anazy ohatr'izany ka? Eny e, miaraka zahay. Izy raha teo koa moa nanomboka nampijaliany ery. Kanefa na izany ara esory avy hatrany na anareo hoe itionano ambadika izao rehetrarehetra izao. Fa inona moa zany antony tena irovanao antiana ka? Betsaka ary azo tsapahitanana mihitsy. Eny e, saotranao aloha zay nandany fotoana taminay androany sy nahafantarany zavatra misimisy kokoa. Fa hono me soratrema ary inandray nifandraisanao sy commissaire be. Eny e, bon, aza valiana fa angatadalana aloha zay fa raha misy lavany anao dia miantso anao foana zay. Eny ary. Tena vonona amin'izany ve ianao ry prince a? Zaho mahafantatra ny toerana nalehan'ny zareo maître. Ka niremo tsara raha fa sago-dalàna be nge ny faritra tsy tanana eny e. Sady aty ala no ale. Tsara tsodrano ianao dia ampiary daholo ny zavatra nampianarina anao rehetrarehetra amin'ny teknika rehetrarehetra fa hanampy anao zany. Dia zay ve ny antony verenanao aty e? Ka tena tsy mandra mihitsy nge ny eritreritro ny Iray e. Lasa mihitsy saiko amin'ny resaka hoe tsy lavitra antsika eto ilay izy. Tsy mbola tena siora aloha e. Aleo aloha mihaona aminy. Ka lizy nge lazaina hoe akaiky itsika nefa mandinika hoe eny e ihaona aminy ianao. Fa za fa mieritreritra dia tena sanatry juela ilay izy ry Iray. Ka izy nefa moa ny olona akaiky sy manodidina antsika ty ankoatrany. Io mihitsy ara n'le fanapanahy. Tena zay mihitsy lefa zavatra mandindona anahy tena manintona aminazy iny. Ka ny olona ange zao ahoana ny fomba ahitana sy resahana aminy? Tokoa zao ny tena manahirana eo anaty tokoa reny atao hoe eny e, fa za aloha efa niantso amin'ny marika ihany efa inefatra fa maty ny telefona ny tsy mandeha. Zany ve? Hoe? Za koa nge niantso amin'ny prince fa tsy mandeha ny telefona ny. Fa lasa sary zany reny ankizy ireny ny maty daholo ny telefonany. Ary misy antony ao matoa miara tsy mandeha ny telefonany zareo a. Eny, fa inona ilay antony? Ahoana aloha e? Any aminao ve le boky? Tsy aty amiko le boky. Toko inona koa iny? Hay za renao zany. So dia adinonao fa avy boky nge na tonga antsika miaina ohatr'izao. Fantoko moa zany anakaiza tokoa zany zao naleny boky iny. Marina ihany zany mieritreritra hoe any amin'ny prince iny boky iny. Maninona? Tsara kokoa ianao zany. Finadina prince amin'ny resaka boky. Mety hoe nalainy fara dia nampiriny fara dia izay no ahitany princesse tateo reny. Ena koa tena mampiomeana mihitsy. Tena fieritadidy any ianao ty kaiky. So dia adinonao ary fa ifarany ka maty teo am-piterahana amin'ny prince ahy. Dia avy eo nanao accident. So dia adinonao fa accident nahafaty amin'ny fara.
Ahoana se misy vavonga? Tena nanao izay mety fa namako rehetra ary samy tsisy nahita daholo. Sany misy rehefa miangady zanaka loatra. Zao ny ankizy samy tsy hita. Sy efa tsy mihena anao tsony ahy. Fa hoe tsika tsy taitaitra. Sary mba efa boliboly bebe daholo inge reny. Eny e, fa maray aman-dreny tsy maintsy mitebiteby. Na, mitebiteby anga. So zava-misy ainantsika zao hoe tsy ampitebiteby. Isa monina anapo fa isa monina atao. Dia iza koa ny nanapo fa isy ity tsy tsanta. Eny e, marina fa tsy nakasitrahako le fiarahana. Fa isa monina anapo. Tokony zana ve aloha miala? Asa aloha fa misy message miditra ty. Message ny prince aho. Hoe? Aza mihay aho ianareo fa andeha hikariko an'ny marka Zuela fa fantatro ny toerana nalehany. Marka? Fanakaiza koa ny zanako? Fangakoatsika fa tsy niaraka zany izy ta. Izay ny lazaiko hoe sao tokony ampahafantariny miala e. Ka aloha zao. Zay, aloha fa misy dia leko kely vetivety. Fa ho aiza indray ianao amin'ity problème efa misy ty e? Fa maninona ka isanao mijanona? Ka matahotra ako. Inona? Matahotra aho a. Matahotra inona koa ianao e? Ianao mandeha mafy loatra. Rao mihitsy aloha zahay voaka kely ka. Foana. Dia ahoana? Toizina ve lalana sa hijanona aty tsika? Anino nijanona aty akodaoda be aty? No ihany ako. Fandehananao mafy any andresahako teo e. No re andeha, no andeha. Fahana inona ty indray? Ny rahaba tsy vita akory ve raha ary manahoana raha ary a. Zay ela zay fa tsy mifampiresaka ko mbola inona ty indray ianao? Mahazo mandroso ve aloha e. Mba fantatrao moa raha dia tsy mitovy raha ny taonanay sy fara dia mpinamana be mihitsy zahay. Indraisiko toy ny zandriko vavy mihitsy izy. Tsy nisy ny afina tampony aminareo. Fa tsisy ny afina taminao koa no nataony. Dia netika fanapo be ianao dia namono azy. Vadiko ve raha ary ovonoko a. Sao averinao fa tsy fantatro ary ny famelahanao teamaina azy, ny fikasianao tanana azy.
eny e zany aloha ekeko e fa mba meteza kosa ianao eo amin'ny toerako ka ahoana moa tsy inoko fa novononao izy raha ary a ny raha antsika nalalana eny tantara e fa mifampiteraka izay mivady fantatro tsara zany e teo amin'ny andro farana izy va miteraka amin'ny prinsia fa tsy famaly aminao aloha ny alehako aty a zay antony dianao dia tsy fantatro fa zay anao vao hitako dia tsy maintsy miteny aho tsy hitany zanako raha ary nisy dina lehany dia sao dia mba nakaty aminareo izy le rangaty fa tsy hainao ihany ve nanaka nandrarahany zareo e dia verinao fa mbola hitonatonana aty aminay indray izy alanenina ny ara ary a fa hitsantany tena saika hojereko aty nge sy fa salama tsara izy na dia saiky maty ary ny dalanjanakao tsy mbola voapirofo kosa ne raha ary hoe marika ny tena nitifitra azy oriery a izany ke nanatrika teo e ianao tsy teo aza dia manao folentika ohatran'io moa raha ary a efa fantatrao zay fa tsy mandalo taty ny zanakao lalanao zorony tadydio tsara nefa na izaho koa raha tsy nakasitraka ny anabadiny zanako e aiza moa nafantarako raha ianao mihitsy raha atao ambadiky ny fitifirana iny andray raha ary zay fotsiny e mandra-piona fa inona ny ataonao aty tena soa ihany fa tsy teo misy hery a efa nanontany ny mpiambina atao tokotany ahako dia fantatreo tsy ato izay napatao niditra tato iaza efa tsy te famaly amin'ny herintsony fa inona dia davinao antany anao hoe aizy prinsia atsoko prinsia fa tsy azoko fantatra moa fa tsy hitako zoela ary marika nga tsy fantatrao fa tsy hitako sady inona moa mahdodina anao amin'ny joela fa tsy marika tsy hita ny tokony mampitaitena anao samy mampitaitana daholo izy fa zoela hafa mihitsy iny tena mampitaitena be anahako fa joela mpiasa tsotra fa tsy mitovy amin'ny marika tsy mpiasa tsotra ny any cordina mahazava tsy mazava aminao ka ary mbola tsy zava aminao fa mbola fantatra ao izy ndray andro any fa sao aloha aiza hoa prinsia tsy ao izy ka fa nametraka afatra fotsiny izy hoe lasa nitady amin'ny marika joela ao ny fa mety hitany nalehany sady ny polisy koa ny mitady an'ireo e raharahako ty fa ina maro moa zany tena mampiavaka an'ity joela anao ty fa tena tsy mazava amiko zanako io ny tina eny e ny ataoko hoe mety hoe ho zanako manina efa izy zay teneko anao zay fa zao zavatra hafa nanontaniako anareo a zavatra hafa ny sikirinao ty amiko prince azo mamaky anahy fa avela koa nareo fa tsy mahavoavaly zava-dadaviko fa ina ny lehilahy ty amiko ono ery eo miditra mandreraka mihitsy miady foana fa nanao inona tatao trano taty mibandiny ohatranao ihanyko mitady ny ankizy tady ny ankizy ahoana tsy ilaiko za dia afafaka manao an'izany ka mitady anjanana izy ay efa hain'lery koa milaza hoe zana ny marika zany ka ohatrany hoe tsy marika ny raha filazany teo a fa izy akoatra amin'ny marika arany le zoelaina nge miaraka aminy any ka le piasa ao aminy ao ka ino mihitsy joela mampikorobaka anazy eo fa tatavilery atao inona koa ny zanak'olona tsy zanak'olona fa zananony
fa inony tia nataontsika tamin'ny fiainana riaja. Tena namian'ny grametritsika tolotolo ny momba ny fiainana rehetra, ny fahasoavana rehetra, ny lesona rehetra entina miaritsika an'izany fiainana zany. Inona ny tsy haintsika raha teny amin'ny temple fa saingindrisy teo amin'ny temple antsika ny nampiatra an'ilay izy. Fa raha vao nivoaka taty avelany dia lasa ny aina ny fiainan'izao tontolo izao vola ny arena ny rotorotom-piainana dia tsika ihany zany navoantsika raha mijeriko azy. Marina mihitsy zany. Nefa ny ahoana sao nataony semba halalana fa zanak'izay tsy hoe lahy. Iny kosa aloha zany dia tena ny intuition vao hitako voalohany mihitsy izy iny. Dia efa mizavatra tsapako taty amiko taty. Tena minitso matoky aho fa zanako iny. Fa anasanana tsy zany atao foana ny test ADN ahitana hoe inona ny tena marina. Dia ahoana ho sisy miray amin'izany? Ao izy ao. Manenina be mihitsy raha matoa. Tena manenina tongotra matanana zatra nataony. Mamy zanaka Garcia. Zaho aloha mbola tsy nanako zany zanaka zany fa efa hitako mihitsy hoe tena mamy. Tsy mampangoly anao akory raha miresaka an'izany zafady zafady fa tsaroko mihitsy zany famary amin'ny adala sy miara-mifaly amin'izany. Tena tsy ampangoly anao raha trema. Azafady namo fotamandry ako azafady marina. Tsy maninona mihitsy fa raha namandary fotsiny sady mahoana tsy any adala. Azafady. Santa, miala ka. Miala ahoana koa Lilia. Vao resaka tomobile ve dia tsy mifankahazo tsika? Aiza koa zay ampafila izay any aminareo mandeha mafy be ohatran'ireny manao rally ireny. Ka tsy mitovy mihitsy ny any aminay. Ny any autoroute. Mahitsy be mihitsy ny lalana. Aty mihodinkodina be ohatran'ireny inireny. Aloha mihitsy zany dia aterina eny an-taxi brus ka. Aloha dia any tamatafitsika tenenao zany Any tamatafitsika. Ao rehefa andeha mora rehefa zay tadiavinao dia andeha miadana kely dia mandadidady antsika. Any ka. Aza manao an'izany Lilia. Aloha za aterina any taxi brus atsika eny efa tsy alavitra tsony. Santa aloha za hiala eto. Aloha za aterinao ny taxi brus mihitsy ny angama mety ka. Nakora zany tenena niarany haingo zao ihany ve dia hiala ety an-dalana ao. Tenao tsy azo tenena mihitsy. Efa hoe mandeha mafy loatra ianao tsy mba mihaino mihitsy. Zany fa mba andeha andady indray raha ve tsika andeha hoany. Fa teo accident. Tsisy an'izany mihitsy mibekoropaka be tsara. Aterinao amin'ny taxi brus fotsiny akony. Aloha zany dia taxi brus. Nakora zany ataonao zany ka. Aterinao amin'ny taxi brus fotsiny amin'ny fantatro dia zay. Taxi brus aty kebakeba tany aty taxi brus ny tadiavinao. Zay zany tena tadiavinao. Eno Eo. Fiana tao laty? Fa sao zay tokony zany anontany inona ny aleha laty? Ty le sipany tena tsy hitako mihitsy ny dia arahana dodona zay nataony rehetra ty. Tsisy lavana lahy mihitsy aty fiana tao laty zao. Raha napoziko taty lahy tsy niditra teo Ay,
ka malalaka mivaravarana ny dilany lahy raha ohatra ka zany efa hitany lahy atao zao ndalina miverina zany fa tsisy lana langy ato e ka tsy ty lahy atao koa ny atao hoe na tsy maintsy miditra ty banditiny ja ka tsisy lana lahy ty ka dalina miverina zany raha fa zay ny tavavany lahy eo mila tonga de mivoaka io iny ty ataonareo lahy mba aleraha lehibe anaky nareo jina raha ny famalianareo fenao ka nofotoana tamin'io nofotoana tamin'io anao zany ty tsy mila mako audience zany miditra ty a matikamo mangininareo a samy tiako nareo lahy ty ratrema ty matikamo ty ndalina mivoaka fa tsisy lavana lahy tsy olona zany tonga voalohany tato fa tsy alahy ka na tonga voalohany lahy na tonga fahafiry alahy za mbola talohany zany azo lahy ty ratrema okzay petraho a eto iaza de eto ery nareo ve zadakely sa inony e dalina mivoaka e mipetraho a nareo lahy zao a mahatonareo lahy tonga eto de samy mitady vahaolana am'izao toetra raha amseo zao kiny talana na tonga zao io dolo ny fototry ny problema io lahy lesany tsy maimena zany mahatonga fianakaviana mikorota akinareo a fa adinareo a mbola mpinamanareo e taloha ahoana koa io dolo ny fototry ny problema ry ratrema raha mbola misy miteny eo a de ho avokako zao mivahaolana hitako satria ny atomboka hatramin'le boky nalainareo teny any temple zao raha zao de mila maky antsika za koa zao fa nirehitra ohatr' za mihitsy ka irehitra mihitsy aho hoe mila miveriny amin'ny temple mihitsy satria be da be ny fiainana ny tantaram-piainana tsy azo fafana marina ny eny lahy tena tsy azo fafana miratram-poko natao lahatra am'izay ery a le zalahy teny tadikoza mihitsy kalme mamoro areo hoe indrindra fisery ery zay ngeny nahatonga ny grametra tsy nakentsony elahy mihitsy napriska nakatopokedra nakaniny boky iny elahy teny napriska zako a tadidio zay diso zany telina zany elany nakaniny elany napriska okzay ho asa mahanahirana mihitsy ke madamy manareo lahy reto e fa nareo ve zazakely e tsoba mivadibadika tsy azoko mihitsy ny toetrany eo fa ono aloha e fa gatsy nitondra soanareo ny fampiasana ny boky iny zany aloha ratrema tena noho ny teknika na Wisa io nampatonga na ho lasa tety zao tontolo zao firenena lehibe maro ny hitako hatramin'ny hoe firenena taty Afrika ny diplôme ny certificat ny fianarana rehetra nataoko io teknika Wisa io daholo natonga zao anahako fa nga elahy rery e tena manahirana mihitsy ny madamy manareo lahy reto ka be da be ny tsy fantatra eo ratrema raha teny lao fantatra za zao efa mipetraka tao amin'ny hôtelin'ny mpanjakavavy Victoria niditra tao amin'ny tranon'ny mpanjakavavy Elizabeth manana sary ray laila zany ka tsy elahy rery marina mafy tena raha mbola miteny eo nareo de avokako a tena mahasosotra mihitsy menao nareo eny e zao ratrema tsika ny revo miakatra iny de tsy maintsy mandalo fitsapana koa e tsy maintsy manao testa tsy natahorany lahy elanga ray nitetaka eny e mila fimanana tokoa aloha zany e raha zay fotoana elapetsina va nantirenema zay zany anie tsy tokony andrasana ely e satria raha vo ela iloatsika vo manao an'izany a de hitombona hoe problema io ka miakina fahavonanareo lahy kely izy fa manamono zay ro lahy ratrema tsika telo miaraka hina moa nidirako am'izany fa mikarakara sy manomana anareo fotsiny any ataoko zaka mompanakoko fo Taty Iray fa ino no ty manjoanao?
Tsisy ninina Lila. Zangy afaka manampy anao e. Fa tsy hitanao hoe ty zavatra misafotofoto be atao trano ato ty. Eny fantatra ane zany hoe nandao atsika le namanao iny. Fa nefa ny ankoatran'izay tsy fantatro. Vera Lila. Very ahoana ianao e? Eto an-trano ange ianao zao e? Very fanoloa indray zanako fa ity Lila ty koa mantreraka. Fa zanakao iza nefa zany? Ndanandraraha atao prince any tiako tenenina. Hay ve? Lazaiko fa le zanakao tena zanakao. Zanako izy? Ary ina mataitra anao? Fa ngahy ianao mananjanaka? Efa hoe ndanandraraha atao. Mbola manampitrotraka ihany koa ianao. Fa ngaho ahy ianao mananjanaka le zanakao tena zanakao. Lasa ary ahy e. Sao tsy mety indray aleoko miala aloha ny androany sao tsy mety indray zay atao sao tsy mety indray ka mbo fitakao sao tsy mety indray zay atao sao tsy mety indray aleoko miala aloha ny androany sao tsy mety indray zay atao sao tsy mety indray ka mbo fitakao